Fanimerava sy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy anio sabata fa 7 volana Jolay 2024. Ny tenin'Andriamanitra ho zaraina amintsika androany indray dia ao amin'ny Marika 10 andininy 5:30 ka hatramin'ny 5:70. Hovakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fangatahana nataon'i Jakoba sy Jaona. Ary nanantona an'i Jesosy Jakoba sy Jaona, zanak' Zebedeo, ka niteny taminy hoe: mpampianatra, tianay ataonao aminay izay mba angatahanay aminao. Dia hoy izy taminy: inona moa no tianareo ataoko aminareo? Hoy izy mirahalahy taminy: mba ekeo ny ipetrahanay any amin'ny voninahitra ao, koa ny iray dia eo amin'ny ankavananao ary ny iray dia eo amin'ny ankavianao. Fa hoy Jesosy taminy: tsy fantatrareo izay angatahanareo. Hainareo va ny sotro amin'ny kapoaka izay isotroako, na ny atao batisa amin'ny batisa izay anaovanay batisa? Dia hoy izy mirahalahy taminy: hainay ihany izany. Hoy Jesosy taminy: raha ny kapoaka izay isotroako dia isotroanareo ihany, ary ny batisa izay anaovanay batisa dia atao aminareo ihany. Fa ny hipetraka eo ankavanako na eo ankaviako kosa dia tsy anjarako ny hanome izany, fa natao ho an'ireo izay nanamboarana azy izany. Noho nandray izany izy folo lahy dia tezitra noho ny nataon'i Jakoba sy Jaona. Fa Jesosy niantso azy ireo, anantona azy ka niteny taminy hoe: fantatrareo fa izay eken'ny jentilisa ho mpanapaka aminy dia mampanompo azy, ary ny lehibeny dia manapaka aminy. Fa tsy mba toy izany aminareo, fa na iza no te ho lehibe eo aminareo dia ho mpanompo anareo izy, ary na iza no te ho ambony eo aminareo dia ho mpanompon'izy rehetra izy. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina, fa mba hanompo, ka hanolotra ny ainy ho avotra hisolo ny maro. Amen.